Coucou daholo tsika mpanaraka ny page Kekebevara sy ny chaîne YouTube Kekebevara. Androany tsika dia hiditra amin'ny fikarakarana tarehy amin'ny maraina. Voalohany ilayntsika amin'izany dia ampiasatsika ny cleanser izay hanasantsika tarehy. Ny cleanser ny isika farany no fampiasaiko isan'andro isan'andro. Cleanser gel izy ity, hosoratsika sitrika rano kely dia kosehantsika moramora amin'ny tarehy rehetrarehetra. Mandroatra izay izy fa tsy dia tena mandroatra be ohatran'ny savony. Vita izay dia kobanintsika, sasantsika hiala ilay savony teo. Dia fafantsika petapetatsika amin'ny serviette hiala ny rano, tsy atao maina be mihitsy, tsy kosehana mafy. Ohatr'izao izy rehefa vita ny fanasana azy tena nadio, tsy ohatran'ny manasa amin'ny savony sady mandimandina. Faharoa manarakaraka an'izay dia ampiasa ny toner ny farmacie-tsika ity, izay no fampiasaiko mba hiarovako ny tarehy, hanalana ny menaka be ary kokoa mba tsy hampaniry be ny mony sy le loto mbola tsy afaka le savony teo dia esorin'ity toner ity izay no antony ampiasantsika anazy. Dia somary apetapetaka le izy fa tsy fafana be. Fahatelo dia ampiasatsika ny moisturiser koa. Moisturiser fampiasaiko farany Réveil Place whitening moisturizing lotion, moisturiser gel izy ity. Tiako izy satria tsy dia be menaka be fa somary mandimandina tsara fotsiny. Ary fahaefatra farany dia mampiasatsika ny sunblock na ny sunscreen bioderma no ampiasaiko androany. Raha efa lazaiko foana hoe tsara ihany kokoa sunscreen Réveil Place izay fampiasaiko isan'andro. Esorako amin'ny tanana le izy dia kosehako amin'ny tanana izay vao apetako amin'ny tarehako. Hiarovako ny tarehako amin'ny masoandro sy amin'ny loto rehetrarehetra mety ho azoko eny an-dalana eny mba tsy hampitombo an'ilay mainty be. Mariako fa misy panda ny tarehako teto mbola tsy afaka le panda tamin'ny maso. Vidéo efa somary recordeko efa taloha alohan'ny alal'ilay panda izy ity fa zao vao avoakako.